Tsy fandriam-pahalemana, fiara-pitatitr'olona avy any Mahajanga iazona Antananarivo no tafian-dahalo. Fanaparitahana vary safiotra, tsy mahasomboly ny olana fa fifezana ny rano. Syndicat mpiasa ny ministera ny fanabeazam-pirenena 3 voasambotra nalefa nodiny roa, ny iray manandrara hafa nalefa ny Ambolava. Tsy mibanjina ny zava-misy eto Madagasikara mpitondra fa mandray fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainan'ny Malagasy. Mbola tsy amin'ny fotoana anampiana ny firenena hafa amin'ny ara-tsosialy ny firenena, hoy ny fanehoan-kevitra. Ny olana atao anatiny aza manko tsy voava, kanefa hijabaka amin'ny olana ivelan'ny firenena mpitondra, hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena. Ny raha jerentsika aloha zany raharaham-pirenena ankehitriny dia hitantsika fa ny fiainana eto Madagasikara me sarotra ary me mafy. Tsy mifanaraka amin'izany nefa ny fanapahan-kevitra raisina fanjakana mihoatra amin'ny atao hoe diplomasia satria lasa misy firenena makany ivelany tsika. Tsy ilaza fotsiny ihany tsika ny mety hoe fandefasantsika miaramila dia hitsabo ireo olona atao hoe Congolais izay maratra vokatsy ny ady kanefa ny tsika ny CSP2 rehetrarehetra aty amintsika ny ambanivohitra rehetrarehetra any dia tsy misy fanafody, tsy misy mpitsabo ary na misy azany dia mandeha tongotra lavitra be. Ady atrehan'ny Malagasy sy ny tafika ny zava-misy eto Madagasikara. Tokony haresin'ny olana sedrain'ny vahoaka eto ny tafika Malagasy ho hatrany ny fanazavana. Zany misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina zany. Ny filazan'ny mpitandron'ny filaminana fa tsy maharesy azy ny vahoaka dia nefany ny dikan'izany dia ady atrehan'ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana mahatonga misy hoe resy sy maharesy zany. Kanefa ntsika ao anatin'ny fahasahiranana zao itsika indray zany andeha hanampy olona ny ivelany ihany dia raha izany nefa zany tokony hoe ny eto amintsika aloha tokony ho ambaritsika tokony isen'izany hoe vahoaka resy ny mpitandron'ny filaminana zany fa ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana dia tokony handresy ny fahavalo iombonana eto dia ny jolà zany na ireo mpindana kidnapina na ireo dahalo na ireo ataontsika hoe olona manao zavatra tsy mety rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fandraisana fanapahan-kevitra mitombona ho an'ny firenena afrikanina mivondrona ao amin'ny SADC ny tokony raisina amin'ny mahafilohan'ny SADC ny filoham-pirenena Malagasy. Mijoro mpanelanelana amin'ny ady sy disadisa misy amina firenena eto Afrika ny tokony atao fa tsy mijoro amin'ny toerana mahampitsara ho hatrany ny fanazavana. Tsy manome alalana ny filoha Malagasy handray fanapahan-kevitra momba ny miaramila alefa hiasana ivelany koa ny mahafilohan'ny SADC azy. Ny mahafilohan'ny SADC anao zany dia fandraisana fanapahan-kevitra équitable ho an'ilay mpifananana samy ao Afrika. Tsy manana zany ianao hoe parti pris hoe hanampy ny Congolais na hanampy ny Rwandais fa ny fanapahan-kevitra ny SADC dia hoe manao zay tsy isin'ny ady zany, tsy isin'ny korotana, mandamina zany manelanelana an'izany izany ny fanapahan-kevitra raisina. Ny mahafilohan'ny SADC anao zany tena mila fitandremana be mahitsiny satria ny mahafilohan'ny SADC anao dia tokony ahaizanao mandanjalanja tsara ny fahaizana mandrindra ny fandriam-pahalemana eto Afrika. Ny mahafilohan'ny SADC anao tsy mameanao alalana andeha hampiasa ny maramila anao any ivelany hiatrika ady fa ny mahatonga anao mandefa ny maramila anao hiatrika ady dia noho ny tombontsoa firenenao. Very ny Malagasy manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena, ny fisehosehoana no mibahan-toerana. Ny vahoaka Malagasy nge nanomboka tamin'ny 2009 ny makaty dia efa io mevery io fa ny fisehoana ivelany no ohatrany hoe ataontsika zany, ataon'ny filohantsika zany mba ilazany amin'ny any ivelany fa olona mahavita azy izy, olona mahay mandray andraikitra izy, olona mahavita an'izao izy. Ilaina fahazon-dalana avy amin'ny manam-pahefana mialohan'ny hanatanterahana fivoriana politika na atao anaty tefitrano na ivelan-trano izany, hoy ny prefektura Antananarivo. Raha mahazo izany fahazon-dalana izany ny mpiandraikitra ny fivoriana dia tsy maintsy hatrehan'ny solon-tenam-panjakana ohatra ny prefektura koa ilay fivoriana ara-politika, hoy ny fanamafisana. Noho ireo anton'ireo raha ny fanazavana no nanakanan'ireo mpitandro filaminana ny fivoriana ny kasain'ny hery politika mitambatra nataony asabotsy lasa teo Tetsy Anosy. Fantelony izao ny sakanan'ireo mpitandro filaminana ny fivoriana ny karakaran'ny HPM miaraka amin'ireo sendika. Raha fantatra moa ankoatra ny fitakiana fahazon-dalana sy ny fanatrehan'ny solon-tenam-panjakana ny fivoriana politika, mahazo fandrahonana ihany koa ireo tompona trano fandraisana fivoriana mampametra-panontaniana arak'izany no avy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny vory eto amintsika.
olana goavana amin'ny mampikaikaiky any maro na nytatsana ny olotsotra ny tsy fifehezana ny rano eto Madagasikara. Mitaky rano ohatra ny fambolena fa olany rano izany no tokony mason'ny fanjakana meloa hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Iada Jean-Pierre. Ny vary tsy ny masomboly na ny zezika no mampaniry azy fa ny rano izay olany malagasy ankehitriny. Ny rano dia olany malagasy na amin'ny fambolena na amin'ny rano fisotro madio. Ny rano zany ny tokony ataony ny filoham-pirenena aloha izay hitantanana azy tsara araka ny tokony ho izy, izay tsika vao miroso amin'izany miresaka an'izany hoe anao fantanana fambolem-bary zany. Tsy ny rano ihany no olana fa ny tany ambolem-bary ihany koa. Raha ny eto an-drenivohitra ohatra voatolotra avokoa hanaovana lalam-be mikotana ny akamaroan'ireo tanimbary. Tsy lahara-pahamehana araka izany ny fizarana masomboly na dia ilaina aza ny teknôlôjia amin'ny fambolena ho hatrany ny fanazavana. Ny ataontsika hoe teknôlôjia amin'ny famonjena amin'ny fambolena dia ilaina fa itsika mbola tsy tonga any amin'izany satria ny atsika mbola olana any amin'ny rano avy eo ny tany ho volena satria arakaraka ny rano fizerenao ny rano no mabetsaka ny veleran-tany azo volena ary arakaraka ny velaran-tany azo volena no mampitombo ny isan'ny mpamboly afaka mamboly. Hatreto vinavinakandrina ihany ny amokarana ny vary ray tapitrisa taona eto Madagasikara manoloana ny tsy fifehezana ny resaka rano. Ny fanamboarana ny lalana sy ny fahazoana rano fisotro madio ny tetika sy masomben-tanana voavidim-bahoaka raha Naivorazafy Manana Jean-Pierre ao amin'ny commune Mermandroso distrikana Ambohidratrimo. Totosa tankeo maraina ny famindram-pahefana tamin'ity bentanana ity lany tamin'ny anaran'ny antoko-tiako i Madagasikara. Voalohany indrindra raha tsy resaka indrindra mahakasika ny atao hoe lalana faran'izay ratsy ary taona maro nanjabeny tamin'izany faratsiana lalana zany. Ao anatin'ny vinanasana indrindra ny mba ahavitana izany lalana izany. Ao anatin'ny atao hoe manana ny hevitra sy ny vina mihitsy hanao any lalana ary tady an'izany atao hoe famatsim-bola zany ahavitana ny lalantsika zita vavaratsy io ary manantena anareo eo anivon'ny fanjakana koa zay fanampianay an'izany zavatra zany satria lalana ho an'ny vahoaka tokoa tia rehefa inarahana fantatra ny faratsiana izy tia tao anatin'ny taona maro dia mba mangataka ny fanampiana ahavitana izany atao hoe lalana zany. Olana lehibe eo amin'ny commune Mermandroso ny faratsiany lalana. Izany indrindra nanaovana ny asa fanamboarana ny lalana ho lahara-pahamehana tsy maintsy vitaina amin'ity taom-piasana vaovao ity. Eo koa ny fanampiana ireo fitaovam-pitsaboana izay tena tsy zarizary toy ny fiara fitaterana marary eny amin'ny hopitaly. Rakitra izany atao hoe lalana zany dia misy ny resaka fahasaranana eo anivon'ny transport amin'ny vokatra nay dia ny resaka ambulance indrindra mijaly dia mijaly zay amin'ny resaka marary misy ny atao hoe evakena dia hiditra hopitaly dia sarotra be satria tsy manana zay atao ambulance zany zany koa dia tena farany tena mampijaly anay tao anivon'ny commune zany ambulance zany. Manoloan'ireo olana maro eto amin'ny commune Mermandroso naneho ny fahavonona ny ara-asa amin'ny commune rehetra atao amin'ny distrikana Ambohidratrimo sy Solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Ara-pitantanana dia tena tompona andraikitra feno amin'ireo commune rehetra mandrafitra amin'ny distrika na maha-Solombavam-bahoaka anay zahay Solombavam-bahoaka. Ety amin'ny distrikana Ambohidratrimo ohatra zany a 420 ny commune eto tompona andraikitra feno amin'ireo commune 420 ireo zahay Solombavam-bahoaka voafidy ety. Ary zany indrindra no ezahana hatrany a mametraka amin'ny fomba fiasa amin'ny fandrindrana ny asa fampandrosoana izay atao isaky ny commune ny be ny tanàna sy ireo olom-boafidy eny fotony efa samy manao ny tandrify azy fa mitondra ny tantsoroka ilaina izy ireo. Ny fiara-miasa no antoka iray entina hampandroso ny tanàna hoy ny be ny tanàna. Fanentanako antsika vahoaka eto anivon'ny commune Mermandroso dia sovitako za samirery ny atao hoe fampandrosoana ity commune ity manana tena ny fiomboana antoka antsika vahoaka ny tena ka dia mangataka anareo vahoaka eto anivon'ny commune Mermandroso mba ombona antoka amin'ny tenako amin'izany asa sy andraikitra izay mpandraiketana ny tenako izany. Fanambogoavana ho an'i Madagasikara, indrindra ho an'ny Antananarivo renivohitra ny ady amin'ny fiparitahan'ny fako.
fako mandridina ny 500 taonina isan'andro no aparitaka ka angonina eto andrenivohitra ka ny 900 taonina amin'ireo ihany no voataony eny amin'ny tobopako eny Andralanitra. Verivery eraky ny arabe sy miparitaka eto Seroa kosa ny 700 taonina amin'ireo fako ireo. Vokany mia maloto ny renivohitra, tsentsy ny fako ireo lakan-drano izay miteraka fiakarany rano raha tsy laza fa tsy izay. Noho izany indrindra nametraka paikady vaovao ahafahana manodina ny fako ho azo ampiasaina indray ny orinasa STCV misehatra amin'ny fanodinana ny fako. Teo aloha dia ny fako n'ireo orinasa lehibe eto an-toerana ihany no nahodina izy ireo. Manomboka izao kosa dia iroso amin'ny fakana ny fako ny sambaravarana ny tetikasa. Application mobile zany hoe sur téléphone izy io, sur smartphone, destiné ho an'ny collecte na déchets plastique ho an'ny ponina eto Antananarivo. Zany hoe midika fa mila manao tri manavaka fako le fianakaviana iray ohatra, dia ny plastika zany atokany atao anaty gony, dia rehefa feno le gony dia se connecter amin'le lien, dia avy eo manao passer commande, ohatra passer commande na akanjo sur Facebook ohatran'izay. 10 000 ariary ny gony d'une contenance de 50 kilos. Et ça manche 16, c'est une fournir en rantsika rano madio eto Antananarivo fa efa tena misy manary fako be misy nefa iny rano sotrotsika avy eo. Donc anatin'izay enjeu rehetra zay zany ny créenay anty application ty mba au moins zay ménage mba efa tonga saina hoe tokony hitandritsika amin'le déchets le fako dia manao mandeha amin'ty application ty. Tanjony tetikasa recyclenao ny ampihenana ny tahana carbone amin'ny fandorana fako izay manimba ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'ny bisikileta no akana ny fako isambaravarana raha ny fanazavana hatrany. Vao manomboka izay zao dia vélo anankiray no dédié amin'ireo collecte ireo. Dia ny vélo anankiray mahatratra hatramin'ny 15 gony mibainina anazy rattaché aminazy. Voilà. Donc 15 collectes par trajet zany no afaka ataonay par jour. Utilisateur zany les ménages zany no mandovola mba ho avy ihany zay collecter an'le plastique an'zareo. Évidemment les plastiques io tsy hoe maloto be fa ohatrany hoe kobanina kely fotsiny angamba dia atao anatin'le gony. Amin'izay tsisy fofona le izy. Diovina le izy karakaraina le izy dia anaovanay sac éco-goodies. Anisan'ny produit anay zany le éco-goodies ireo. Sehatra sa iray tsara mpiroborobona ny fanodinana fako indrindra ho aneto andrenivohitra izay tena anjakan'ny fako. Hitombo hatrany manko ny famokarana akora plastika izay vinavinaina tratratra amin'ny iray tapitrisa taona isan-taona amin'ny taona 520 raha ny tombatombana. Hitombo arak'izany ny fako plastika raha tsy misy ny fandraisana an-tanana dia nizao. Syndikalista telo eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no voasambotra ho maly ariva raha nikasa anao hetsika fitakiana taorian'ny 27 ora nomeny ireo mpiasa ny fanjakana amahana ny olana sedrain'izy ireo. Fanoatohinana ny fiainam-bahoaka ny vesatra nampangana azy ireo raha ny fanazavana azo. Nalefa nody ny rota amin'ireo syndikalista, ny ray kosa no samborina no ny raharaha fanodikidinam-bola ivelany mahasendika azy ka nalefa anybongolava. Efa nisy fikarohana natao azy efa ela ary izao tratra izao raha ny fanazavana ihany. An'ireny mpampianatra anankitelo omaly rehefa vita ny fisamborana dia natao ny fanadihadiana mahakasika andry zareo satria iahina misy ny fanatotoinana ny resaka ordre public. Vita ny fanadihadiana dia nalefa nody zareo. Ny fitanana tsoratra kosa dia atolotra ho an'ny fampanoavana satria anjaran'ny fampanoavana no ny tompon'ny fanenjehana. Ny mahakasika an'ilay olona anankiray indray dia efa nisy fitarainana zany resaka fanodikidinam-bola tany Bongolava efatry ny ela fa zay izy vohita dia vita zany ny fanadihadiana dia efa naterina any Bongolava izy atao fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana any Bongolava. Tsy fiainana rarotana efa nitadiavina izy zany hatramin'izay fa hita izy tamin'io
dia vitany teto aminay dia naterina teny mpanebongolava izy. Tonga teny fiadanana na ny tany ny zava-misy marina mahakasika ity raharaha ity ny teo anivony randrana sendikaly sy ny komity ombona ny mpiasa malagasy ny atoandro teo. Ampoan'ny sendika na ahafahany namany nody tao arin'ny fisamborana azy raha ny fanazavana. Saingy manohitra ny raha matahora tao amin'izy ireo izay mitaky ny zony ireto sendika ireto. Zo fototra raha teo ny fitokonana raha manaraka ny fepetra rehetra. Laza ny tsy petrapotsiny ny sendika fa anaraka akaiky ny fizotra ny raharaha ity izay efa nalefeny amin'ny fitsarana. Le anankiroa kosa zavatra mafisina dia voalaza teo hoe solidarité syndicale tsy maintsy fanohana ny mpiasa. Raha izay faharoa tiana ihany koa mampatsiaro ny fitondram-panjakana fa zo fototra feno ho an'ny mpiasa ny manao an'izay fitokonan'izay rehefa manaraka ny procédure izy amin'ny fanatanterahana an'izay fitokonan'izay fa tsy ekena kosa hoe raha vao tokona dia tonga dia samborona sy ny sisa dia zay kosa aloha tsy azo ekeny zay mahatonga anay tonga ty io zany mijery zay fa mazava moa le resaka teo zany fa dia efa nalefanody zareo na any amin'ny tribunal aza dia mbola anaraka an'izay zahay hoe ahoana ny efaran'le izy any amin'ny tribunal. Tsy maintsy mitsangana ny sendika manoloana ny tranga tahaka izao ary miantso ny sendikalista rehetra anambatra ny hery ampiseho firaisan-kina rehefa misy hetsika atao. Isika sendika mihitsy zany no mila miainga ao anatina solidarité firaisan-kina zany tena zava-dehibe fa rehefa misy raha hoe fitokonana atao dia mila mifampiresaka amin'ny sendika rehetrretra dia miara mifanodina ao anatin'ireny fa manjary rehefa misy fitokonana mitsitokotoko etseroa marina hoe manaraka ny dingana rehetra sika fa lasa ela vao mifankalala inona leo dia mifampisika fotsiny tsy tena hoe inona le zava-misy nanaraka procédure ve zany zany isaky ny fampianarana entin'ny sendika manoro ny rehetra sendra misy varimbariana any misy dingana arahana fanaovana fitokonana dia zay ny antony tonga hoe ampitaina ny afatra amintsika rehetrretra tokony miaraka manao solidarité rehefa misy hetsika atao zany fanentanana fa tsy hoe mandeha tsikelikely mitsitokotoko any ambadika any dia tokony tsisy fampisaratsarahana zany tsy vao zao no nisina sendikalista ny samborina fa efa nisy efatra ny aran'izany 10 taona lasa izay. Lasibatry ny raha matahora ny mpiasa malagasy maloana ny zava-misy ankehitriny noho ny fanamafisana tsy hitondra soa ho an'ny tontolo ny asa eto Madagasikara ny fampitahorana isaky ny metsika ka tokony atsahitra. Mampisanga-menatra ny Madagasikara raha teo ny zava-misy maloana ireo fifanarahana iraisampirenena 10 efa nankatoavy ny Madagasikara. Lay ny sendikany eo foana satria mahana zo fototra zany fitokonana zany fitakiny zany zo fototra zany fefa régime roa samy hafa tao anatin'izay régime hafa tamin'izany 2024 zany dia régime hafa ndray zany zao tsika ty amin'ny 2024 dia mbola le teo iny ihany hoe no averina amin'izao nefa Madagasikara nalaza be mihitsy tamin'ity fitondranyity le nanao ratification na fifanarahana raisam-pirenena 10 be zao tao anatin'ny 5 taona prime ministre tsika andrarezina tao anatin'ny OIT taloha zany hoe mahafehy tsara n'izany resaka tontolo sendikaly sy ny asa zany dia zay no mahatonga anay hoe mampatsiahy zay fa sao de hoe varimbariana ry zareo hoe zo fototra ny sendika zany mitaky sy manao fitakiny izany sy manao fitokonana zany rehefa manaraka tsara ny procédure légale fa manjary raha ohatra izy ohatran'izao nanaraka légale ny ekipa nefa mbola misy foana le fisamborana dia lasa ohatran'ny alaina ty amin'io sao de hoe mety nampitahorana indray ve hiaina amin'izay fampitahorana zay nefa fanjakana zany nefa ny ainana hatramin'izay zany tokony mba tsy hiditra amin'izay tsony ny fanjakana satria zany tsy nitondra tsoa ho an'ny tontolo ny asa eto Madagasikara zany ny fanenjehana sendika sy ny fampitahorana ny mpitarika sendika vao mankarantsika nakaty amin'ny gisitra ty amin'ny resaka fandrosoan'ny tontolony. Raha ny vaovao avy eo anivony sampana eloka be vavy eny fiadanana dia alefany amin'ny fitsarana mahefa ny raharaha mahakasika ireo sendikalista roa voasambotra omaly ireo ka izy ireo indray no andray an-tanana ny raharaha andrasana ny toiny. Fiara iray avy amin'ny Mahajanga hiazo an'Antananarivo ny tafian-dahalo 20 kilometatra miala meva tanàna tamin'ny lalam-pirenena fahefatra ny aliny alahady ho febroary 2024 lasa teo tokony tamin'ny 1 ora.
mpandeha rony naratra vokatra izany dia lehilahy iray mipetraka teo anilany mpamily voafiry amin'ny famaky teo ambanin'ny eliny. Ny vehivavy iray mipetraka tao aorian'ny mpamily voavely tamin'ny hazo. Lasa amin'ireo dahalo avokoa ireo entana sarobidy rehetra teny amin'ireo mpandeha toy ny vola, ny finday, ny firavaka hatramin'ny entana tao anaty sota lasa avokoa. Noho ny fitavozavozana teo ampanomezana an'ireo entana nitakin-dahalo no antony nandratrana an'ireo olona ireo raha ny fanazavana. Izahay ny sakanan-dahalo taloalohan'ny meva-tanàna dia misy barazy aloha dia misy namanay zany fa ny signale miverena dia zahay niverena iny latsaka kely tomobila dia teo zahay taraiky teo dia zay tonga nay tratran'zareo. Telo lahy zareo mitondra famaham-bara antso be. Namparatsana ka zany tarabe le nanomian'le saky kapony zareo. E voa izy resaky rehetrarehetra telefony rehetrarehetra zay raha saky amay lasa daholo. Fiara roa ny fanao aloha sy aoriana nandritra ny fotoana fanafiana. Nasian'ireo olon-dratsy tsy valakazo ny arabe ka nahavita ny verin-dalana ny odiny ilay fiara voalohany ary nanome toromarika ny mpamilin'ilay fiara faharoa mba hiverenana saingy latsaka tao anaty lavaka ny kodiaran'ilay faharoa ka tafajanona ary teo nanarotandreo dahalo nanaovana ny asa ratsiny. Ny orana raha teo moa ny latsaka. Anao barazy reo loagny dia zahay mbo tsy avy amin'ny barazy fa ny signale le namany miverena fa manava marsa fa misy barazy ao aloha. Dia niverina zahay dia zahay nanao tapotapoka dia latsaka amin'ilay agnatin'ny ha dia tsy tafy raty dia tratran'zareo amin'izay. Abao le vola sy volavola tadiavin'zareo vola. Telefony vola zay raha peratra amin'ny tanana alan'zareo daholo. Bracelet zay raha amin'ny tananao montre ino alan'zareo. Dia misoty saky amay lasan'zareo daholo. Roa zahay nanao karavana. Mazingana dia Antananarivo. Efa nanao ny asany ireo mpitandro filaminana misahana amin'ny lalam-pirenena fahefatry iny. Nanao aza lamba ireo olon-dratsy ka efa misy ireo voasambotra ny aliny alatsinainy. Ireo nandray anjara mivantana tamin'ity fanafiana fanakanana fiara tamin'ny lalam-pirenena fahefatra ity. Nahazo fahafahana vonjimaika izany hoe tsy nifonjaina rehefa nentana teo amin'ny fitsarana ny 1 Janoary lasa teo ireo vehivavy roa voaroa tamin'ilay vonon'olona matsiravina namoizana zazavavy kely roa 10 taona sy 9 taona maty rehefa avy naolana sy novelesina ny azo ny hatokany. Nanoloana izany dia tesitra ireo vahoaka tao Antsirabe. Ratsaivina dia nentina nitsangatsangana akasary tena moron-drano ireto ankizivavy kely izay nampetranony ny iray tamin'ireo vehivavy roa. Navelany teo monina nandrakiba ireo zazavavy 11 taona sy 9 taona. Nanomboka io alahady ariva io dia tsy hita izy roa vavy. Ny fatin'izy ireo natsingevan'ny rano ny talata tao Andrakiba. Nametraka fitoriana ny fianakaviana Kinanjo izao vototra izao ireo olon-dratsy ka niteraka hatezerana teo am-ponina. Ny zandary no nanelanelana satria saika niara ny fitsaram-bahoaka izy ireo. Olona 10 ny voaroa amin'ity raharaha ity. Tsy hiova ny fanapahan-keviny filoha Amerikanina manoloana ireo nolazainy fa ho ampiarina ao amin'ny fireneny sy ivelan'ny fireneny ka mahakasika azy manoloana ny fanajana ny teny nomeny. Manana ny politika ny gouvernement Amerikanina ary izay lazainy dia ho tanterahana hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Na tiana na tsy tiana, izy fiantraikan'ny governeto Madagasikara no mety ho fanapahana na fanafoanana ny sampan-draharaha Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Andalo fisedrana ny maha-olona ka hitatra amin'ny fiainam-pirenena ny fiantraikan'izany hoy ny fanazavana. Azo eritreretina ny isi ny fifampiresahana ahafahana mamena ny famatsim-bola saingy kely ihany ny finoana. Ny antenaina zany zao dia ny fifampiresahana aloha zany. Fifampiresahana hoe ahoana ny mety fomba ahafahana hoe mamerina an'io famatsim-bola io. Efa nisy fotoana ihany izy io niainana hoe miantona ny famatsim-bola Amerikanina. Efa nisy fotoana tamin'ny raha tsy diso tamin'ny fitondrany voalohany tamin'ny mandan'ny Donald Trump voalohany efa nisy zay.
fa ankehitriny a nisany be dibe no misehatra amina tetikasa tsy mpiasa-panjakana reo olo reo ary tsy mpiasana orinasa fa mivelona amin'ny alalany hoe consultance ao anatina tetikasa de reny a ny olona rehetrarehetra reny zany raha vola amerikana no iainany zany de andalo fisedrana zany atoato aloha zany de raha vao misy fisedrana moa ny olo-pirenena de mazava ho azy ny firenena koa latsaka katerena ao anatin'izany satria anisany mandray tombony ao anatin'izay hoe fampiasana vola avy any amin'ny amerikana zay ka tsara hoe hitantsika hoe wisy ve zay fampiresana zay ho amin'ny amerikana sy ireo firenena voakasika amin'io famatsim-bola io fiarahamonim-pirenena hatramin'izao andro maromaro tao amin'ny filazana fa anapaka ireo fanampiana aty Afrika États-Unis mbola tsy naheno teny ny gouvernemanta malagasy efa tsy voafaritra anatin'ny teti-bolam-panjakana intsony ihany koa izay mety ho famoaham-bola raha misy anoloana izany any ka baraingo tanteraka na ny asa atao na ny vola ho ampiasaina de izy koa ve raha sendra hoe tena hoe tsy maintsy miroso amin'izay farapahana tanteraka zay fa tsy miverina ilay izy de inona no atolotry ny fanjakana hiatrehana an'izay hoe satria ny loi de finance tsika de mazana efa tafiditra ao ireo vinavinaina efa tapidirinao zany reo vola avy any ivelan'ireo de anjaran'ny fanjakana indray zany tsy maintsy amin'ny mesosikevitra hoe fenona vaiza indray ara reo vola tokony ho azo avy amin'ny firenena amerikana reo raha ohatra ka tena hoe tapaka tanteraka ilay izy fa tsy hoe mbola suspension hoe mbola provisoire ohatra na ohatra zany fiarahamonim-pirenena tokony tsy handrely Madagasikara amin'ny fanapahan-kevitra raisina mba tsy ho vesatra ho malagasy ny fiantraikany tsy fahombiazam-pitantanana sy ny fanapahan-kevitry ny hafa hoy ny fanamafisana fotoana hijerena izay firenena manana azon-damosina ny toe-javatra tahaka izao de tsara ihany zany ny firenena hoe manana azon-damosina amin'ny fotoana ohatrotony zany ahitantsika an'izay hoe ny firenena manana azon-damosina de hafa foana ihany satria tsy miaritra ny fanapahan-kevitry ny hafa fa ny fanapahan-keviny ihany no tokony iasana raha lavitra be aloha zany misy atsika satria mbola firenena anankiray nge amerikana nge nanapa-kevitra de jereo sady ny fiatraikany zany aty amintsika de hita be ihany zany hoe tena miankin-dohtsika ara-toekarena ao anatin'izay satria mbola firenena iray io ao anatin'ny mpiara-miasa Madagasikara nanapa-kevitra fa raha misy manaraka io zany misy hafa ihany koa tonga saina varavarana misokatra hafa amin'ny firenena mivoatra ara-toekarena ny zava-misy na ihany koa iaretana izay mety ho vokany eo anjarantsika zany na zao zany varavarana misokatra ahafahany hoe firenena hoe mitroatra ara-toekarena de nefa zany mila volonté politika de anjaran'ny fitondram-panjakana zany mampitondra azy manampanapa-kevitra azy hoe inona no safidiny isafidy ny trotra ara-ekonomika izy ve de ampiasa ara-drariny ny are-pirenena amin'izay de reny ny are-pirenena no amerenana sy ampandrosoana ny tanàna ara-piasaina araka ny tokony ho izy sa hiaritra sy hitady fomba findramana hafa indray any amin'ny firenena hafa hoe tsy nahazo tary de ndondray indrana arian-kafa satria mety opportunité ho an'ny firenena hafa koa ny fijanonan'ny amerikana satria mety andeha hanao fampiasam-bola mafimafy kokoa ohatra ny chinois mety hanao fampiasam-bola mafimafy kokoa ny européenne fa tadidio fa amin'ny firenena européenne koa nefa de misy an'ireo extrême droite sy ny tarin'ireo karaha ireo ny tonga amina fitondrana mety hanahirana ihany koa mety tonga amin'ny fanapahan-kevitra toy ny any Donald Trump ihany koa tsy misy afa-tsy ny finiavana politika no ahafahana mamany olana sy fitondrana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena tsy handrasana ny fanapahan-kevitry ny hafa ho ihany ny fanehoan-kevitra atreto maro vaovao mifamaofao momba ny USAID ny maraina ohatra dia namoaka tamin'ny tambajotry serasera ny Elon Musk izay olona milaza fa akaiky ny Donald Trump sady mitarika ny departemanta misitraka ny fahombiazan'ny gouvernemanta fa tapitra hatreny momba ny USAID izay nampangaina ho tsy fikambanana heren'ny jiolahy nahazo filazana tamin'ny alalan'ny mailaka ireo mpiasana rivony eo anivony USAID androany ny amin'ny tsy tokony andehanana mamonjy ny toeram-piasana tsy afaka niditra tamin'ny système informatika ihany koa izy ireo tetsaka ilan'izany anefa nanambala Maison Blanche fa tsy afaka hanao na inona na inona ny Elon Musk raha tsy nahazo ny fankatoavana voalaza moa fa tsy ara-dalàna izao fanafana ny USAID izao laza koa ny tetsaka ilan'izany rehetra izany ny sekretera-panjakana amerikana Marco Rubio fa ny tenany no mitantana vonjomaika ny USAID manomboka eto raha ny fanazavany dia tsy mamaly ny fanontaniany fitondrana momba ny loharanom-bolany sy ireo lahara-pamena ny USAID teo aloha ka izay ny antony ampiatoana tsy azo ekena hoy Marco Rubio ny tsy fankatoavana ny baiko ny mpitantana
Firenena 20 no mahazo tantsolika avy amin'ny USAID ka isan'izany i Madagasikara. Andrasana araka izany ny fivarana ity vaovao ity. Tsy misy vahaolana hatramin'ny androany ny olany famatsiana rano ety amin'ny tranon'ny mpianatra bloc Angarakatso. Fampanantenana no betsaka fa tsy misy asa mifanaraka amin'ny zava-misy. Ny fampanantenana sy ny resaka aloha dia misy tokoa. Fa ny tena fametrahana le vahaolana ety an-toerana no hoe isitrahan'le mpianatra rano dia mbola tsisy hatreto. Anay manokana zao maka rano any Akatso rehefa misy fotoana iny madivadiva raina iny na misy fotoana mba maka rano any rehefa tsy manambola fidianana satria manodidina ny 3,000 ariary ny rano. Tsy voafidy zany dia hoe aleo mitaona any mba makamaka zay zaka any zahay. Manome 2.70 ora mahana ny olana ny mpianatra ary manamafy fa nao hetsika goavana raha tsy misy ny vahaolana. Ny tena mampalahelo nandona fondrindrana zany alina. Tamin'ny 2 ny orana ny avy amin'ny 2 mivoaka mandeha mitaty rano eny amin'ny terasin'olona eny amin'ny rehetrarehetra eny zay tena mampalahelo tanteraka zany le fiaina amin'ny mpianatra. Dia ny ranon'orana teo zao nisy fotoana mba niaina kely ny mpianatra na dia tena tsy ara-pahasalamana raha fantatra fa akarary le izy rehefa tsy misy dia ampiasaina foana le izy andrahoana sakafo dia samy maka. Tamin'ny alina iny teneniko hoe avy ny orana dia samy mitaty zay azony dia iny no ampiasaina andrahoana sakafo tehirizina andrahoana sakafo. Ranon'orana no tatazana andrahoana sakafo sy diovana ety an-toerana ary foazana maraina mihitsy izany sitrany ahay. Tsy asiana resaka intsony ny fahasalamana fa zara aza misy rano isan-tokantrano. Le zava-misy dia tena mampalahelo izay mpianatra mihitsy no ezahana rirarira ao anatin'le zava-misy. Ny alina iny zao rehefa nanao fitakiana ny mpianatra dia nandeha ny rano na tsy tena nandeha raha mba nisy nahazo ny fampizarana fa tsy nahazo daholo ny rehetra raha nandeha ny alina nanomboka tamin'ny 10 tapaka tamin'ny ray maraina teo dia efa mba nisy nahazo izay mifampizaraina. Ny dikan'izay zany le rano mankaty aminay dia afaka reglena tsara hoe tiana mpandehanina na tsy tiana mpandehanina. Manahirana le izy ary averinay foana fa iroso midingana izay verinay zahay fa ijerena vahaolana sy ametrahana vahaolana raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra faran'izay aingana. Omenay 3 andro afahana tena mijery amin'ny lafiny rehetrarehetra ary amerenana amin'ny laoniny ny rano izay tena mampijalana ety. Antenainay kosany hatramin'ny ampitany an'izay afatra rehetrarehetra izay fa tokony efa vonona ary manana fahavonona an'izay raha andray andraikitra hoy izay ho anay mpianatra ianareo tokony andraikitra dia mba efa ampy ary tena tenainay fa ilamina zahay ao anatin'io 3 andro ny tsy fandraisana andraikitra na ny tsy fisiana vahaolana maharitra ho anay ao anatin'io 3 andro zany dia efa mimpahafantarinay sahady fa misy ny feikevitra izay raisinay mpianatra manoloana an'izay. Tsy maintsy matsaka lavitra ny mpianatra ary mividy rano 3,000 ariary ny iray bidon. Tsy zarizary intsony ny fahadiovana na ny vatana izany na ny sakafo vokatry ny tsy fampin'ny rano. Mandrapaizilany andraraiky zay mandany 3 bidon fa zay mangala rano avatotra Ankatso zay zao. Robinet aminay dia tsara mandeha io laby amizay mavandivandy lava aminay. Fotony zareo nagnampanantena fa hoe misy bonbonne ampiasainay evatsiany jirama rano hatry zao tsisy raha mandeha aminay aty zay amizay mijaly mandeha mangala rano fa karaha jiaby aminay aty indrindra fa viavy zay tena takatra problème zay lalahy zay mbola afaka miafiafy tsy miseky 2 jours tsy miseky zay mbola eo isaka lalahy fa viavy zay tena grave aminay fô aleva tsara an-tsaigny viavy aroa andro tsy mijobo rano karaha fafahely raha zegny aminay nefa amizay zay ampa zay atreto amezagna zay efa hoe vandy lavareny atao aminay. Vahaolana tandrametaka nataony tompon'andraikitra amin'ny fametrahana bonbonne ety an-toerana. Dilany 4 andro nametrahana izany fa tsy mbola nisy rano na iray tatazana aza. Tsy vahaolana ho an'ny mpianatra ny bonbonne ka nanapa-kevitra izy ireo ny anatitra izany amin'ny tompon'andraikitra. Bloc rehetrarehetra mampiasa pompy ety zany aty amin'ny faritra ambany ety dia miara-mijaly amin'ilay izy daholo. Samy tsy mahazo rano tsy mahazo ny ray dia samy tsy mandeha daholo zay le izy. Dia resaka bonbonne dia tsy mety aminay satria
na ny rano atao ao raha tsisy hoe ino tsisy atao ao sa hitatazana ranonorana ve zany le bombone mbola tsy nisy rano mihitsy zay io hatramin'ny natongavany teo atsy mibloko ray tsy misy efa herinandro sa tapobolana zay efa nanaterana bombone koa tsy mbola nidirana rano satria na ny rano tovozana eo am-pomby ary tsy misy de inona moa no atao anatin'io zany aterina io ngamba io bombone io fa tsy fa lasa hiambina an'io fotsiny ataonay sa tsy haiko hoe ampandrina gisety fotsiny ve le izy raha ty bombone ty ny solution omenanay de tena tsy mety aminay aloha io voalohany reny zay atao rotrany hoe bloc angara tsotra bloc angara fotsiny zany zao bloc angara misy 72 porte de raha atao hoe mampiasa 40 litre fotsiny ara zany ny porte ray de efa tsy ampy anay io de hiady zay samyzay ihany ny ady eto tsy vahaolana ho anay zany ny fanaterana bombone ity fa ny rano mandeha pompe mandeha isan'andro mihitsy ny ilainay na maraina na atandro na hariva de ilay mpianatra le izy fa tsy vahaolana ho anay io fa raha ohatra ka tena hoe tsy misy solution akoatran'io de ano hetsika mafimafy kely indray zay vahaolana maharitra sy azo tsapain-tanana no andrasan'ny mpianatra fa tsy vahaolana tandrametaka ka nampitrotraka ny fahasahiranana sy ny fahoriana iainana. Fito amby fitopolo faingo telo amby 700 ireo tanora latsaka ny 12 taona no mikirakirany aterineto raha nitaritra navoaka ny timy gasy tao anatin'ny tranokalandy. Manomboka mampiditra tsikelikely ny lafin'ny teknôlôjia amin'ny fampianarana ny rafim-fampianarana eto amintsika ankehitriny. Manamora ny fikarohan'ireo mpianatra ny aterineto ka manampy ireo mpianatra ho amin'izany ireo mpampianatra. Manampy amin'ny fianarana ny boky, saingy ireo karazana fikarohana rehetra ilaina amin'izao dia ao anaty aterineto avokoa. Hoy ny fanazavan'ny lalaina Rabezana ary mpampianatra. Amin'ny fampianarana izao moa dia efa mandeha ny teknôlôjia sy ny sisa dia fisian'ny internet aloha zany atao amin'ny fianarana dia tena ilaina satria betsaka ny fikarohana maro ataon'ny mpampianatra amin'ny hoe mampitombo zany ny tsaikefa mampitombo zavatra tokony ho ampianarana ny mpianatra dia ilaina ny internet satria eo ihany ny boky eo ihany fa misy tsy hitana anatin'ny boky maro samihafa ohatra ny fikarohana atao dia tsy maintsy mila ny internet. Tsy avela mikirakira fotsiny amin'izay mahamety azy ireo mpianatra manoloana ny fampiasana ny interneto. Arahy maso sy ampianarina izy ireo hijery sy hikaroka izay tena mifandraika amin'ny fianarana ataony ho hiatrany ny fanazavana. Mpianatra manomboka eo amin'ny kilasy faharoa no milona ao anatin'izany fikarohana amin'ny internet izany. Mila encadrena tsara ny ankizy mba tsy hitatra zavatra hafa ny mijereny ao anatin'ny internet satria fa tena efa manjoso ny teknôlôjia ary tena ilaina ny izy aloha fa mila fierana raha ho an'ny ankizy raha hoe aty ampianarana izy ny ianao an'izay dia misy araka teneniko hoe mila encadrena izy amin'izay zavatra izay. Raha ny manokana zany eo amin'ny kilasy secondaire eo aloha secondaire eo no tokony efa miditra mijery se documenter amin'ny internet. Taorian'ny nilazan'ny filoha Amerikanina fa ampitomboana ny hatran'ireo entana rehetra avy amin'ny Meksika, Kanada ary Sina dia nanambara ihany koa zareo Sinoa fa hametraka hatran'ny vokatra Amerikanina maromaro ka anisan'izany ny artany sy etona voajanahary voapotika. Izany dia valikavatra amin'ny fampiarana amin'ny fiakaran'ny 100,000 hetra Amerikanina amin'ny vokatra rehetra avy any Sina. Ady ara-barotra amin'ny Beijing sy Washington raha ampiatra amin'ny fiakarana 100,000 hetra amin'ny vokatra rehetra avy any Sina Etats-Unis dia namaly avy hatrany zareo Sinoa tamin'ny fametrahana hetra amin'ny vokatra Amerikanina maromaro. Nanambara ny tao Beijing fa hametraka hetra 10 ka hatramin'ny 12,000 amin'ny fanafarana artany sy etona voajanahary voapotika CNL Amerikanina izy. Ankoatr'izay, ampiarina ihany koa ny hetra 100,000 amin'ny fanafarana solika Amerikanina sy vokatra hafa avy any Etats-Unis toy ny milina fambolena, fiara fanatanjahantena manana herinaratra avolenta ary fiara lehibe, hoy ny fanambarana natao ministeran'ny fitantanam-bola any Sina. Ireo hetra vaovao ireo dia ampiarina ny 10 febroary ho avy izao araka ny nambaran'ny manam-pahefana. Io fanapahan-kevitry ny Sinoa io dia valikavatra avy hatrany amin'ny fampiarana ny androany tamin'ny roa maraina GMT ny fiakaran'ny hetra Amerikanina amin'ny vokatra rehetra avy any Sina.